ma parlementaire IRT sy ireo solombavaka maro samihafa na isika rehetra miaraka amin'ny andro ratuel fa tena resaka politika izy ity tsy eo ny resaka teknika satria fantatsika tsara fa mahafantatra tsara ny dikany hoe ratification ny voalohany antemerany olona fa inona moa ny zavatra miseho efa misy lalàna teo hatramin'izay na tamin'ny mandahana teo aloha ka ny mapara na ny DGV na timpomba ny andro ratuel dia bloquena io amin'ny antemerandolona fantatsika tsara ohatra fa za koa dia fantatsika filohan'ny voamerany fananantany be dia be ny olana amin'ny fananantany bokovitra nanao tolo-dalàna zay teto ary na ny azo VM ary tan'izany mifidy azy avy dia voatonga teo mandraky ty ny androany tsy tamaty tsy tavelona fantatsika tsara fa tsy misy gouvernement mandeha na fitondra mpanjakana mandeha raha tsy lany ny teti-bola hitatsika tsara fa ny teti-bola roapolo sy roa arivo dia ordonnance namoana azy fa nazoronen'ireo na rirarirany teo tonga ihany ny ambony folo alina tapatra teo mpanohitra izy ireo ary saotra ny fitondram-panjakana moa na nala fitaovam-pidiana tany sao dia sanatria hisito amintsika ny mpanohitra amin'ny tapetiny ka dia hitatsika fa manohitra fotsiny mpitolo satria lalàna momba ny fanoerana azy efa lany tonga tao dia mitsoka ihany koa tonga indray tony lalàna nentina teto dia io tsisy laniny avokoa fantatsika amin'izao fa nisy ny laniny any tao satria rehefa miteny any atya dia be ny anazy ka ny tiana hipetraka dia ny hoe efa lolopo politika efa sakatsakanaga politika no ataony ao amin'ny anivony antemerandolona satria tadiditsika tsara fa raha vao miteny ny filohandra ratuel tamin'izy rotsaka hoe oravana ny Sénat dia fa lolopoan'izy ireo zany ka za ty saky an'sainy voaka malagasy sy tsaky taky an'sainy mpanao politika hoe tsy fotoana ntsony zany fantatrareo tsara angamba fa za noteny io 5 taona tsy mikomby ny vavako ary natonga ny vato azo ny AVM valoisanjato tsy mbola nisy teto ka hoe filoham-pirenena perinasa zany ka ngotsaka filoham-pirenena ka tsy tafiditra deuxième tour akory efa sazo teo mivoaka zany ka ny tiana petraka dia ny hoe natao ihany ny nangina natao ny nangina nananangarina kanefa tsisy lehibe oatra vato ampy fa rehefa mangina dia loton'ny volo ka zay te saky angetra hoe nininona sakatsaka natao nefa nininona famingana natao ohatran'ny mpanao baolina io mahita teknika foana ianao manana taktika tsy maintsy mandroso ny firenena ary tsy maintsy miroso zay ataony antemeram-pirenena ka tsy tokony hakahevitra lavitra tsika fa na isy ampandroso ny firenena retonao dia manao sakana foana ireo mahatsy atateraka ny levina dia io nareo fa tsy mahavita azy ka ny afatra ataonay dia ny hoe tsisy fividianana verina eto za mivalo isan-drato zany na mbola angala-batona anao inona ry tsy tafiakatra 500 isan-jato zany ary eto tsetsatetsatsiaritra ny ola zany efa nisy eo mpanohitra ny teny hoe androany ve ny lalàna ny tonga dia rapitso dia lanina tsika atao amin'ny 73 député azafady tsy mitovy miankina ny lalàna io le lalàna zany tahaka teo amin'ny panorama tahaka ny 73 député anisa fa lalàna be oatra zany ange tamin'ny antsony AVM boky be oatra zao tonga androany dia rapitso dia lanina fa itigny hoe pazy article 3 article 50 zay nisanana nandinika teo ary resaka le taon'ny asa vaventy reny ary dia mbola nalaina tsipirina fa ny tiana petraka dia hoe misy le fitenitsika malagasy hoe skidy mila voatsiary ka ampandiny marary ka zay zany dia milaza hoe nininona sakatsakanara politika nininona fingapinganara politika tsy maintsy mandroso hatrany tsy maintsy miroso hatrany tsika ary tsy maintsy taterahana ny vina zay napetraka ny filoham-pirenena fa tsy ny olombitsy zay tsy voafita mbahoaka akory fa notendrena ary tsara vita satria raha tamin'ny andro filomaha-karavalomanana zay sénateur nytendrena andriamatora tsiraka avy dia ngavana fa ity moa zany mbola manana fotoana voka azakivy voaka malagasy fa kely sisy ireo dia tsy hitatsika itsony fa tsika tsy maintsy any amin'ny tonga miala ny tany Egypta ka zay mbola mamanana tongony Egypta azy ny azy